Topokolasy topovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ho amin'ny ity ality anterana ihany koa ny araba izay narosy ny namana mendrika Razafondratsima tao anatin'ny fampalalam-baovao teo ety ampiandohana dia ialana tsiny amintsika noho ny fahatarany fanombohan'ny fandarana miditra vitsy teoriana araka ny nampaniteny antsika amin'ny sivoralina ny tokony hanombokantsika nisy fahatarana kely izany indrindra no ialana tsiny amintsika rehetra zanatranay zany nefa dia hovahintsika ho amin'izao alina izao ny flou national ny Antoko DHC Madagasikara Andriambato Harinaivo Rasamuel miarabanao tompoko ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana somary tamtampoka ihany tamin'ity ality tompoko faly miarabanao ary miaraban'ny Real TV manontolo sy mpanaraka ny Real TV eto Madagasikara sy any velany Mankasitraka indrindra tompoko karaha zany asaina pitiavantsika rehetra anaraka ny fandarana na amin'ny fahatany anao na any ampitan-dranomasina isika izay mihaino amin'ny alalan'ny Real 94 FM dia asaina zany anaraka ny fandarana hatramin'ny farany tsioina amin'ny mpijery tsony ngamana na ny makasika anao Andriambato Harinaivo Rasamuel fa ankehitriny anisan'ny andeha ataontsika hoe mifantoka bebe kokoa amin'ny famakafakana ny raharam-pirenena ianao voatery tsy maintsy natsona manokana satria miazakazaka ny raharam-pirenena miazakazaka ihany koa ny fanikevitra maro samihafa manoloana ny zavatra misy eo anivon'ny fitantanana ny firenena ka antony nanasananao tamtampoka zany tamin'ity alina ity atreto aloha dia mitana nisain'ny mpanarabavao ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra fa ny mahakasika ny gouvernement raha tsy ahivina ny zoma teo nisy ny fametrapelan'ny ministre ny fitsarana Andriambato Imbikerilaza nankatoavy ny filohan'ny republique zany ny alahady lasa teo androany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny prime ministre no sady lehiben'ny gouvernement Andriambato Ntsay Christian na de nisy aza no mety everitsika fa scandale hatramin'izay teto amin'ny firenena dia androany no nahita ianao ny lehiben'ny gouvernement naneo hevitra ary nanamafy manoloana zany mety ho fahitany milohan'ny resantsika an'izay nefa de tia tany anao hoe akoatra ny scandale zay miresaka an'izany resaka hoe raha ministre ny fitsarana zany manao toy vakana ihany koa ny ampamoaka amina haino vakijery makasika na tompon'andraikitra amina raha volamena isan'ny tokony izany hoe miakatra ny maripana eto amin'ny firenena androantsika mifampiresaka io Harinaivo Rasamuel ny fantaniko zany de tsotra hoe inona no mety ho antony mahatonga an'izany zavatra zany miakatra sy mimafana mivoaka daholo zao karazana dossier anatompona andraiky mpanjakana eto amin'ny firenena zao mety misy rivotra mitroka ve sa manoloana n'le fiazakazahana sa mety misy ifandraisany ihany koa amin'ny ataontsika hoe ny mandat zay hitantanany filopirenena zay everitsika fa tsy misy afa-tsy rotaona sisa tompoko resaka tsotsotra ny hitondrahana iazy amin'ny voalohany aloha nazavako azy sarisary no tiako hisarina ny sain'ny mpanaraka ny olombelona na ny zava-mananaina rehetra lalàna ny zava-boary sy ny natiora zany sy fisainan'olombelona ary ny fiarahamonina amin'ny fotoana mandeha normalina ny zavatra manontolo dia tsisy manaitra azy fa milamina izy fa amin'ny fotoana misy zavatra manepotra azy na tsy mampety aminy dia tsy maintsy mitrotra izy na tiana na tsy tiana alaivilay fisaritsaina fotsiny manao hoe raha misy olo anankiray hidina anatina trano ka mihidy fotsiny ny trano dia tatiny mipetraka ao fa sivy gazy mandehany ao anatiny ao manepotra azy fa na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mitrotra izy ary mitadiny fomba rehetra irovatena sy ny sisa tovy amin'izany ny endriky ny fiarahamonina sy ny politika misy eto amin'izao fotoanandro zao io Andriambato Gasikara tsy tonga ho azy ny fisehony io resabe sy ny zavatra maro isan-karazany zay misy io taloha ono sy tsaony betsaka zay niveriny olona sy ny namany manao hoe samy manao ady lasy ady kolafataka sy ny famelimely sy ny namany io fotsiny fa ny amin'izao fotoanandro zao dia ny vilany mihitsy ny misy mangarona mamoaka ny tsy ambaratelo ao anatin'ny vilany hoe zao anie ny kitay ampiasaina ary zao ny zavatra andrahona ranona ny mpandobary aranona ny mahazotomony sy namany rehetra manontolo sy ny sisa zany ny problema iainana amin'izao fotoanandro zao raha resahana amin'ny sarisary tsotsotra sy ny sisa raha
tadidinareo tsara teto aminao teto tany amin'ny volana jolay tany dia efa anisan'ny resaka nyresantsika teto hoe ary nambarako fiamaina anatina rafitra sy misy manakenda ny fahefam-panjakana ka laina ny miaron'ny repiblika fa misy tadifie sy anao ampimamba ny arena sy ny fahefana politika eto amin'ity firenena amin'izao fotoanandro zao a ka tamin'izany fotoanandro zany dia mitady anodina ny raharaha ka anakenda ny filoham-pirenena sy anangenda ny fitondrana sy ny repiblika sy ny namany a hiteraka tombontso ho azy sy hitondrana ny raharaha izao zavatra misehotra manontolo zao dia conséquence vokatra zany zavatra rehetrarehetra manontolo sy ny namany zany na misy osikevitra zay tamin'izany ny amana ny raharaha fa ny heverina fa manao hoe mipanohitra ndray ve no azonazy eto mitady toerana ve tianao tetezamita sy ny namany ve nanambary zay fa zay ne tsy mivakono am'izay tetezamitanareo zany ary zay koa tsy mitady sy ny namany iaraka aminareo anatin'ny fanjakana fa tombotsy mbahoaka no mamakana sy ny sisa fa amboary io sy alamino inona zay zavatra zay inona le tokony alamina inona le amboarina zany satria takaitra ozy ianao laza zay tamin'izany maizy anao andre matofilo miara amin'le olona manakendanao otra rehetra reo sy mifeno ifanjakana anao sy ny namany io fa misy olona mikika an'izany tsikelikely ao anatin'ny fanjakana io ohatrana hoana nindrik'izay sabotage sy karazana rehetra manontolo fanongona kariny isan-karazany ady lasa namany misy amin'izao fotoanandro zao io fifanenjena sy namany rehetra manontolo misy olona tsara enjehana misy olona tsara anaovana kaparanjo misy olona tsara amironana dossier misy olona ratsy amironana dossier zay matanjaka ihany zany a azona fifanjakana azy sisa tafajano anatin'ny raharaha io tsy hijanona io ary tsy hipetraka fotsiny amin'izao fa hitoy hatrany foana izao fampiteny ny endry fitanam-panjakana ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoanandro zao io ary na anafina na tsy anafina na anatsara na tsy anatsara ny mpitondra fanjarehetra manontolo sy namany a dia tsy mitondra makay zany fa ny zava-misy dia raha malala tsisy vovavy fiainam-boaka sy namany rehetra manontolo zay enany io inona no mety ho antony mahatonga an'izany misy frustration ve samy ao anatiny ve raha misy olona ambaranao fa manakenda ny filoham-pirenena na amina fahefana samihafa maninona an'izao zany mitranga tiako antanina mihitsy zany hoe le contexte mihitsy maninona an'izao mitranga inona ny antony zany rehetrarehetra zany tsy zao zany vao mitranga fa mizao vao miseho ny akony fa zavatra vo mamiadany efatra amin'ny ely io ary maro ny olona efa mitenany zany na eto Madagasikara na avy velany fa misy problème anatin'ny fanjakana io anie fa ny olana dia ity izy fanjakana mihitsy ny tia kely manana tombotsy manokana tiana rovana manokana programa namoamboarina fotsiny sy namany misy fa tsy tena manana programa matipaka sy ny sisa tena navotana marina ny fiainan'ny fiarahamonina ka tsy tafapetraka ilay rafitra zay tiana ny lazaina na tena natenain'ny olona sy namany manao hoe itsika vahoaka anie ny miara-mitantana na nariarany vokatra rehetra manontolo tsaraka ny tokony ho izy any ny hafarany eo ampelantanan'ny olona zay tia kely sy namany fa ifana rehetra manontolo any problème raha resahana amin'ny fomba tsotra raha ohatra hiverenantsika kely le contexte le mato Arnaivo raha Samuel BDP ny tranga tamina régime Rajoelina ny hatrany amin'ny coronavirus misy resaka campagne garnet teto misy resaka bombo sucette teto misy resaka écran plat teto misy resaka kalaky teto misy resaka inona ihany koa mivoaka fa tatoa hatramina resaka rarahana volamena mivoaka daholo hatramintsika androany ny fanotaniko zany dia hoe androany zao ny prime ministre tena nametraka mihitsy tsy voatery zay resaka mandeha any amin'ny Facebook no heverina fa marina hitantanana ny firenena nininy zany skandala rehetra zany tsy nahenena teny prime ministre androany izy niresaka satria mandeha ihany koa niresaka hoe misy toerana mety ho lasa eo anivon'ny primature zany rehetrarehetra zany raha miresaka an'izany inona ny fetraika an'izany zany
androantsika mifampirisaka any amin'ilay fitondrana izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina. Anao ahoana zany no avy ny gouvernemanta ho tratra ve ny feptaona hatrany amin'ny 2024 sa iamafy izao ataontsika hoe hafanana politika famoahana dossier izao fifanenjehana maro samihafa eto amin'ny firenena izao. Lizany raha raisina hoe marina ny tenin'ny Prime Ministre hoe tsy voatery ho marina avokoa zay voalaza Facebook sy voalaza etsiro sy ny sisa dia mety adika koa zany tsy voatery ho marina koa ny tenen'ny mpitondra fanjakana fa vontany zany ny fijerinay azy resaka parady fotsiny zany amin'ny fomba fiteny fa ny zava-marina dia ny zava-misy no atrehana ao anatin'ny fanteny adin'ny mpitondra sady ny olona miaro amin'ny fanjakana sy ny namana io fa ny fifanoerana misy ao anatin'ny fanjakana ny tsy fifanoerana foroniny fa fifanoerana tsy maintsy miseho satria tsy misy na ray ara ao anatin'ny fotondram-panjakana io mpitondra ka niarany taizana tanatana volonté politika mazava foto-kevitra politika mazava nitondrana azy ka malala marina ny lalakizorana fa nyraisina noho ny fahaizany na ny fahalalany na ny seveny amin'ny hoe serivosy ny namany ary nalaina avy amin'ny alana fanaovana appel d'offre raha ny olona ny akamaroany miaraka ao rapport de force amin'ny fahalalana olona sy resaka équilibre régional sy ny namany manao hoe mahafantatra ry sy mahafantatra ry iago mba tsy hidiraka manao hoe olona manana fietsehitra resaka arena raha toe-karena na mafia zao tontolo zao amina sely isan-karazany na tambatamana sy ny namany tao intérêt samihafa tombotso samihafa ny iraisan'ireo olona ao anatin'ny fanjakana io na tira na tsy tiana dia tsy maintsy mifandona io ary tsy tonga amin'ny heverina tokony hitorana azy manamafy zany ary Rev Samuel fa fifanoherana ao anatiny zao zava-misy eto amin'ny firenena zao fifanoherana ao anatiny taratry ny endriky ny ety ivelan'ny fiarahamoniny zao tontolo zao satria misy klasin'olona eto amin'izao tontolo zao te hifiainy arena rehetra manontolo sy namany kio eto Madagasikara eto mety tsy ao anatin'ny fanjakana izy eto anatin'ny fanjakana mivantana fa mety milalao ny fanjakana manao marionetiny fanjakana sy ny namany mba azo manodina sy mampiasa ny aina manontolo ka manao rabatazy etseroso sisa rehetrarehetra dia mametraka olona piao anatin'ny fanjakana ao amin'ny lalan'ny elemany na olona napetrany sy ny sisa na amina rafitra isan-karazany ka reny olona reny dia tsy baikony ny foto-kevitra fanjakana intsony fa baikony zay tombotso sy ny namany zany profony zany izy ao anatin'ny fanjakana raha moa zany zao ny institution tena izy rery mafia mibaiko ny firam-pirenena ve moa abaiko ny rafitra rehetra manontolo eto amin'ny firenena amin'izao fotoanandro zao manao adisona milaza fa mariny zany ny prime ministre ve tena mahafeny zao rehetra manontolo sy ny sisa diso miteny an'izany satria be de be ny olona ao anatin'ny gouvernemanta zay ny filoam-pirenena ihany no maka hevitra ary nareto olona maka hevitra ny filoam-pirenena reto ary na ny mpitondra sy ny namany anaty fanjakana sy namany io mbola manana ny ekipa sy ny namany kio manao hoe zao ny fandehny tsisy foto-kevitra ny raisana ao anatiny io ary tsy misy foto-kevitra mazava ny fanarahana zay ny tombony ny azo amin'ny olona manao politika tena manao politika mitondra fanjakana manam-pamatorana manao an'le zavatra fa zavatra misy eto tsy zany lasa équation personnelle fiainany manokana dolo ny baiko ny fanaovana politika sy nama rehetra manontolo sy ny sisa ary manomboka mipoitra izy io ary tsy tsahatra io fa iseho avokoa ao ambadika sy namany ao rehefa avy eo sy ny sisa manao hoe ranona koa ny zao nataony ranona koa zay nataony zao koa zany nataony ary misy aza voatery olona tsy manao ninina sy namany keo dia ampidirana pontsy-samborona ho atao antoka sy namany hoe izy nanao azy fa ny tena gros poisson sy ny gros bonnet tsisy samborona sy ny sisa mety matanjaka zany amin'izao fotoanandro zao aloha mety mbola mandeha fa hoarina kely io na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hipoitra ny marina ary hitrotra ny rehetra manontolo manao hoe tsy zay any any diso fa misy hafa ny ambadika sy namany ihany ny tompony tirarahatia fa zay ny vonoina ho atao antoka amin'ny tirarahaty fotsiny inona no mety ho fiatraikany zany rehetrarehetra zany
eo amin'ny fahefam-pianjakana sy ny fahefan'le fitondrana mihitsy manoloana n'le firenena sy le baiboly efa nilaza tamin'izany efa hatramin'ny taonjato maro rava ny fanjakana miady an-trano dia miandry an'izay tsika ka zay nametrako fanontaniana teo anao ahoana no aviny zao fitondrana zao raha nitaratry ny zavatra misy androany atratra n'le 3 sy 4 arivo dia zay favaliko aminao zay tsy zahako mamaly fa ny tantaran'ny fiarahamonina sy tantarany airahny literatura n'izao tontolo zao no mamaly fa raha vao miady an-trano sy ny namany dia rava ny fanjakana zay le izy raha ohatra ka miresaky tsika ny eo amin'ny lafiny le fitamintanana ny firenena mbola misy vaolana ave androany tsika miresaka manoloana ny zava-misy eo raha eo amin'ny toeran'ny filoha inona ny tokony ataon'ny filoha raha eo amin'ny toeran'ny prime ministre inona satria BDB hatrany amina hoe sampomba ny fanjakana aza mangataka ny analana ny prime ministre misy sampomba ny fanjakana frustré tsy mandray baiko ny prime ministre atsony fa tonga dia hoe ny filoha any re sisa no patron anay samy famely ao ampitoerana ihany ny sampomba ny fanjakana andriamato Arnevre Samuel ametrako an'izay fanontaniana zay tany am'bolana jolay tany efa nambarako teo dia efa nisy vahaolana narosonay hoe ny lehibe indrindra amin'ny antoko dia de Madagasikara soanay dia ny fiarovana ny repoblika ka na tsara na ratsy ny filoham-pirenena Andriamatoandry Rajoelina izy loha nitaratra zany filohan'ny repoblika sy namany zany mitandro ny atao hoe repoblika dia ny miary azo ny atao zay ny izy zany ary ny fiarovana azy dia tsotra ny fahatsapahany fa tokony abdakany sy asorony avokoa ndretrarehetra sy namany zay tadena kendazy anatin'ny rafitra io satria fatamitsaro zany ary fantatry ny rehetra zany fa tsy samy teny ny sasany ary matahotra ny sasy namany misy te fenitekarena sy ny fiainarena rehetra manontolo manodidina azy eo ary zany ary salamy tena super patron anatin'ny fandehany raha ny fahitanao azy fe nefa ny afaka miala amin'ireo manakenda azy ireo izy tsy nataon'le izy zay ny izy zany mipetraka ny fanontaniana zao fotoanandro zao manao hoe mbola vahaolana ve zany am'izao fotoanandro zao dia zahay mamaly eto am'izao fotoanandro zao tsy vahaolana tsony zany sarotra be ny azahoana miditra am'izany satria lasa metraka fanontaniana ny rehetra sy ny sisa manao hoe nijoloany afako ve izy ao anatiny ka tsy afa-miala vovofatotra ao anatin'ilay dilina na ny fanarana mikasika anatin'le raharaha ka nananao izy na tsy nanao zay fandehny izy rehefa mahafantatra ny fisehono kanefa tsy niteny dia tsy afaka manao ninoniny sony misy film gasy zay mandeha amin'ny télé isan'andro sendra-bataza koa nampiasain'ny olona le tovolahy anankiray sy ny namany dia hamon'olona dia tsy namono izy fa le nampiasa ny mamono maty le olona teneny ny tany amponja sy ny namany tany manao hoe tiany nanao azy dia nifonjy izy vita tany amin'ny fonjy izy dia navoakany ihany noho ny aveo nandoavany vola dia navoakany fa rehefa avy eo lasa sovaliny tsy afa miala amin'ntsony fa tereny tsy maintsy manao foana n'ilay opération sy ny namaniala rehetra manontolo malaza ay fa so izany ny zavatra miseho eto teny venao fa voafatotra ny filoha am'izao ka tsy afahany mandray fanapahan-kevitra zany ka inona moa ny zavatra miseho eto tsy mandeha ny jiro sy ny jiramaso ny namany tsy vokatra le tamin'ny Rajoelina ohatra amin'ny fitenena raha miteneny zany mitady solution sy ny namany izy fa inona solution voarosony fanjakany eo fa lasa miteniteny foana le fanjakana noho ny afarany naroso ny EM sy ny EPM sy ny sisa nentina sy namany fa marina sy mety io ary nanana provomaty fake sy ny namany am'izao fotoanandreo mitady olona andamina manao ny izy satria tsy mety le vakiroka tsy neken'ny zao tontolo zao azahoana fa matsim-bola problema ny lara-pahamena rehetra manontolo taloha ny lara-pahamena hitsihitsihitsy any satria mbola tsotsotra ny raharaha fa am'izao fotoanandreo tsisy mandeha ny zao rehetra manontolo dia lasa lara-pahamena avokoa dia voatery miteny manao hoe lara-pahamena dao ny zavatra rehetra manontolo diso paikady eo amin'ny fandehany
tsy vitany hoe kendainy olona izy fa lasa manakenda tena manao kendaroroka ny tenany dolo izy rehetra ao a mahazona mitondra ny raharaha zay fandeha zay raha ohatra jerena ny fomba tsotra zava-misy am'izao fotoanandro zao. Ny flot national ny antoko ty azy Madagasikara Arnavy Samuel ve manana vahaolana zany androany raha ohatra ka izay le tranga misy inona zany ny tokony ataony anova gouvernement izy ve anokatra ny fanjakana ve izy amindreo hery tsy miaraka taminy ve sa inona ianao ary nilaza teo hoe mety ahina ny atao hoe firodana ny fanjakana inona zany solution amitsika miteny zao sa hoe miandro eo 8 eo zay farany nandritra ny taona sy volana maro ny antoko ty azy te Madagasikara sy ny vondrana mpanorama misy azy dia nanolotra sosikevitra foana tsy mbola nisy anay nanao mpitolo na nanopa na nanao teny tsy voahevitra nanao teny mahery ny misy fa mpanajana nilaza sosikevitra sy ny namany ary ny atoko rehetra ao anatin'ny vondrana mpanoramana nanao an'izany avokoa nanome ny sosikevitra fa tsy nitsahatra zay nanome sosikevitra satria fantatray fa ny tombotsomba oka loloavina tapony loka tsy maintsy arovana fa ny fitondram-panjakana sy namany problème misy fitondrany zany ady hevitra ny fotoana manaraka fa tsy nanaraka sy ny sisisy inona solution zao fanjakana am'izao fotoanandro zao raha fahitana azy tsotra tsy maintsy manaiky fa disy tanteraka ny lalana manontolona le disy tanteraka ny tetikady atao sy ny namany rehetrarehetra dikan'izany dia tsotra omeko anareo na raha fa hiala ako izy alenareo fa tsy vitako ty izy alenareo fitondra fanjakany nahatra amin'ny filoham-pirenena arako fa tsy vitako inona ary ny azo atao eto raha tena ambony dia ambony no fitiavan-taninazy nanananao ka nananao inona anao na tsy nanao inona rehefa mafy dia mafy ny fanindrena sy ny sisaka miteraka olana ao anatin'ny fiarahamonina ny any fahendrena dia milaza manao hoe apetrako ao raha ny démission ako fa zakaiky dolo ny olana rehetra manontolo sy ny sisa fa ny tantarany aloha ny tsara manao hoe marina nenina ataoko teo ny tantara hatramin'izay saka ny kolotsaina sy ny idéologie ny mpanao politika malagasy ve zay kolotsaina mametra-pialany zany Andriamato Arnavy Samuel satria raha tantaratsika nijerena ny Ramatoa Maloranta Cécile angamba tsaroko tamin'ny 2024 fa tamin'izao régime zao nke Brice Randrena Solo ohatrany hoe no nitery dia tsy maintsy nametra nala ity raha imbikery lasy ary to mandeha amiko resaka hoe tena fametra-pialana fanapa-kevitra ve sa no niteritery maro samihafa tsy fantatritsika zay ny teneniko hoe zakany mpanao politika malagasy ve zany kolotsaina mametra-pialana rehefa fantatra fa misy zavatra tsy milamy zany tsisy olona zany aloha nizanizy tsisy manery sy namany dia tsy diala ho azy fotsiny am'izao fa ny olona tonga saina sy matotra misy problema sy namany ka misy manery anao tsy maintsy hiditra am'izany dia samaka fanapa-kevitra fa tsy miteny manao hoe tsy hiala ako fa raha vao miteny an'izay manao hoe tsy hiala amako fa hijanona am'izao dia nidikan'izany sy ny sisa manao hoe na ho raha mandrika azy dia ho tazomiko ty fanjakana ity fa ny sarisarin'izany betsaka nety atao amin'ny firenena alohana fifidianana fitaovam-pidiana marobe ny tonga eto aloha fifidianana sy ny namany fihetsiketsena goavana be mikasika herim-bahoaka sy ny namany sala mirombotra sy ny namany foronina teto zay fandehan'izy ary na isamy izy ao anatin'ny fanjakana raha moa zao mifandona amin'ny media sy ny namany na Facebook sy ny namany tsy hitanareo hoe teny maherihery sy ny namany tsy fa fiteny ohatran'ny normalina tsy miveny fiteny fa sasa mahavita moaka basy manambana basy amon'olona sy ny namany tsy mihindra sy ny namany tonga miteny ao anatin'ny Timoty faharoa milaza manao hoe fanerilany olona teny jangajanga sy ny namany rehetra manontolo sy ny sisa lasa zay no miseho sy ny sisa fiseho ny zavatra normal io amina situation fanaraka amin'izay zavatra zay farany fantatritsika ny raharaha vice-président ny assemblée nationale Brunel Zavitry Androfa
manoloana fanikevitra manoloana ny resaka teleferika ny antsony amin'ny hoe ajanony teleferika fa ny vola amin'io anokafy ny lalana 7 amby zato any faritra namoaka ny vondra-parlementaire fa tsy manaraka ny fitsipiky ny antoko nampalatsony na vo omalinomaly nampanovana fanadety nandroany mandeha ny fampafantarana fa tsy oroana fa misy ny zavatra rehetra reny any ko fanakevitra rasy manana polibe so ny mamboaka ny pourtant faevatra manao zany kisarisary rehetrarehetra zany manao ahoana no mety andikany le mato Arnaivo raha Samuel an'izany zany midika fa manomboka ampiseho ny savitavany olona rehetra anatin'ny fitonam-panjakana iza ny ho iza ao anatin'io ane misy foana ny olona sy ny namana zay matsary misy ihany ny olona mandeha kitsipo fa misy keo ny olona sy ny namany zay miamerena sy ny namany foana mamaky azy fa reny zavatra reny matomboseho dia midika am'izany tsy misy ady hevitra zany ao tsy misy ninonenina lazaina faniarana ny ady hevitra rehefa tapaky ny olona ao anatin'ny mamparandrareo sy ny namany fa ataony telefrika ataony dika an'izao sy namany tany amin'ny assemblée nationale mariny zany kirafim-panjakana bakio ny mpanatanteraka natao anatanteraka ny tiany atao fotsiny sy ny sisa nahoana moa tsy haka fanapaha-kevitra mifanaraka am'izany ary tsy mikasika ny telefrika ihany ny siny zany fa inony zay lalàna mikasika ny resaka momba ny budget de l'état sy lamanlaniny zay na zavatra fandraniny atao ka lany avokoa foana indrandray raha lazaina fa misy malety mandehandeha ao anatin'ny assemblée nationale sy ny sisa lany foana fa ny fahalaniny liziny ao anatin'ny assemblée nationale tsy midika hoe nisy ady hevitra natao marina atao ara-politika fa raha tena nisy ady hevitra ara-politika marina sy namany tao ka nomena zomy aloha rina batobonelina sy ny hafa sy namany hiteny ka moka ny tena nevi marina ao anatin'ny tena démocratie sy ny sisa mety nanaiky izy na mety tsy misy akory reny olo reny fa tsy afaka mifehan'izany tsony zao satria tsy misy lalàna na cultura mifehan'izany démocratie zany zany volonté politique zany ao anatin'ilay rafi-panjakana sy ny sisa anika samy miteny zay tia mitenenina eno sehatra misy azy rehefa matanjaka sy manana nevitra sy nama manontolo faharoa dite tsy teleferika any eny tena problème tamin'iny resaka iny fa problème resaka lara-pahamena andry mato député de nilaza fa manana problème iopotifiny orony zay any aminay dia any lalana io ny prioritaire tokony andani-potoana ny olo tirenenava dia milaza fa zao ny problème misy any aminay barazy ka noho izany amboary ny barazy tena tsy maintsy misy amy teona zao zany dia milaza manao hoe ameo anay ny tanimbary zay ny mamboly azy fa aza mena olo kafe vanivelany sy ny sisa fa zay ny tokony anana sy naman'io zay ny mahamaiky voaka malagasy mantony dia mitarana fa nijiramany problemany ka ataovy zay ampandehanana an'io fa tsy manaiky zay raha tsy mandeha io satria maro ny olona maty tsy marary sy ny sisa dia valodrotany eny ataon'ny fitondram-panjakana tsy ho atao zany ny zavatra hafa ozy izy lara-pahamena dolo ny zavatra rehetra dia mieritrehitra izy fa mahazolaza am'izany mieritrehitra izy fa mariny zany tena marina vao mainka mandetika ny tenany zany ny filazana manao hoe lara-pahamena dolo ny zavatra rehetra dia manafina zavatra anakiroa farafahakeliny ndray voalohany dia ty tsy manana programme lasa maty-paika zany ianao ary tsy manana stratégie mazava tsy mainy manome valeur ny fandehan'ny situation exacte misy ka manala hoe atiny io ny atoloka sy atiny atao sy ny namany amin'ny fandeha fiainam-pirenena sy ny sisa ary ndray faharoa dia ty tsisy ny tena nataona zany ny tena marina ka lasa varilafo dolo ny fiainana rehetra manontolo anika anatianao na tsy tianao dia lasa lara-pahamena dolo izy rehetra zay fandehany ka tsy mamerariny azy reny zavatra zeny any le problème fa tsy adiny hoe téléférique sy ny téléférique dia rehefa nyresaka zao iny atsony ny assemblée nationale na i député reko tamin'ny vaovao sy ny namany dia mbola nanao atsona natsona dia fampiresana sy namany hoe tsy roany izy
tsy asorony izy ifandaminy zay amin'ny discipline ataony atoko sy ny sisy fa efa tapaka ny teny Afrika Silama ka tena anaiky fa iaranao ny zavatra sinamany zany diso be zany ny andraisan'ny olona zany dia tsotra ny fampiresaka atao sinamana hoe alao le salamo ty raha ty fa mianjereto any tsika fa nga ny tombontso sinamany ato fe ty ny lao very dôly zay nytika fantrika sa mety ho tombony ho an'ny filoha any Rajoelina izany-tranga eo amin'ny saminy mpanohana azy sy ny rafim-panjakana mpanatanteraka sy ny mpanao lalanja hitsarana azy io hitao ny famatora ny ara-politika misy fiteny manko manao hoe niantotra ozy izy malala lalakale fa ny tanora angaingam-pandeha zay nisy de ho hiteo ho ainy andray matoa filoham-pirenena ve ny makalisona am'izany fa raha mahay makalisona izy dia fatany manao izy any tokony miaraka aminy raha tsy mahay makalesona izy dia mbola manohy ny problema rehetra manontolo sy ny sisa ary ny azadiny de ty ao anaty fitondram-panjakana tsy mandehandeha ho azy zany fa misy famatipatotra daholy ary misy mifampitazana sy ny namany foana koa zay ny fandeha izy dikan'izany ianao mieritreritra hoe mandeha ho azy io fa ao anaty fitondram-panjakana sy ny namany misy olona zay mampiasa anao fotsiny ary mitady ny fomba mingananao sy ny namany ny fampitaniana de ty fantatry ny olona ve fa ny filoham-pirenena fantatry Rajoelina ve fa maha-filoham-pirenena azy de misy mampiasa koa izy ary misy olona tady lalao azy fotsiny ao anaty fandin-javatra rehetra everiko fa fatany zany satria olon-dehibe iny olona matotra fatany ny fisiny zany fa ny hoe afaka hiala am'izany ve izy sa tsy afaka hiala am'izany resakafo izy rero no mahavaly an'izany miresaky ianao teo fa fahadisoana lahara-pahamehana avokoa no mety ho antony mahatonga ny zavatra izy to Madagasikara ka mahatonga ny fanjakana miresaka androany fa lahara-pahamehana avokoa ny zavatra rehetra le fanontaniako ty tsotra inona no mety ho fiatraky an'izany any amin'ny filoha Andry Rajoelina izy tenana mihitsiny raha toka mbola mikasa ny amerina fandroany na ampitombony mandany izany hoe raha mbola mikasa irotsako fitina amin'ny 320 ny tenany de manemba teny izy raha ohatra mbola zany ihany mbola tohizana satria tsy hitanareo izy am'izao fotoan'andro zao hoe ny tately azy ompianao misy nyreny tately le mpanjakan'ny tately tsy mivoaka ao anatin'ny tranony mihitsy fa tately tsotra mivoaka de izy no mandamina ao anatiny ao ty makatsy ty makaroa ty makatsy ty makaroa fa tately tsotra sy namany ranaiverany hoe eto ny tato sotra zao nataoviny zao nataoviny zao fa ny filoham-pirenentsika jerevo midina ambany de ambany tsy izy ve mandeha mizara vary sy mandao barerany ty Madagasikara sy namany ty any anatiny any izy mety mieritreritra sy nama manao hoe za sokoty na za olona ty olona sy namany ka faly ny olona sy namany hoe za mihitsy mizara vary sy namany fa mba misy karazany any zay so midiky zay hoe tsy mahavita ny asa le tompony andraikitra tokony anao an'izany ka izy mihitsy ny manao samy mety ho fahadisoana serasera mihitsy hoe io fa midina ifotony le filoha fa tsy eny ambony birao fotsiny betsaka mila mianatra ny atao hoe leadership ary le diversité politique hafa marketing économique hafa marketing commercial hafa fa marketing politique hafa eo amin'ny fandehanjavatra rehetra manontolo sy ny sisa ary ny azadino fiteniny matetiky ty fiteniko misy ny atao hoe cartel économique sahala amin'ny mafiasy ny namany eto ambonin'ny tany amina firenena anankiray zay ao ny atodony fienjavatra rehetra manontolo sy namany rehetra manontolo de izy mibaiko atsy mibaiko eo sy ny namany fa misy ny cartel politique état major politique any ambadika tsy hitany masonao zay fandehany tsy hitatsika ve misy intellectuel samy ty ve am'izao fotoan'andro zao tsisy tsony matahotra misy opérateur ke malagasy afaka mihetsika ve am'izao fotoan'andro zao matahotra fa sopotika ny renany sy ny fananana misy eo aminy
misy olona fonctionnaire sy namana afaka tena samihetsika avy am'izao fotoanandro zao kely anananana atahorana sovery zavatra misy namany dia tsotra fa salany mimahanitra ny voaka ary ampatrana ka manahako manao hoe atao zay ampahantra sy namana azy tonga ny olona anaiky foana ka rehefa mahantra manko ny olona tsy afaka hanao ninninina fa afaka tsy maintsy manatonanao foana rehefa mpanatenainao zany sisa fiainana misy eto tsisy ratsy amin'io resaka tsinjotsinjo be dehibe io ilainy zany amin'ny fotoana sarotra filet de sécurité zany aratonaina fa ny filet de sécurité za alefanao lara-pahamena izy dolo ny akinan'izao rehetra manontolo sy ny sisa dia tsy tapetraka tena rafitra matipaika ianao ierovany tombontsomoka sy namana satria alaon'ny olona mihinana kely nefa izy ny masy mandidy mikarakara ny zavatra ataony sy ny sisa amin'ny tanteraka ny tombontsomo sy namany ary malala manao hoe tiany ataoko azahoako mivelona zay ny izy fa tsy manao an'izany eto fa fototrafitra sagezana be sy ny namany foana natao apetraka sy ny sisa zay fantatra fa tsisy tombotsoany amin'ny vantana ary na vita ary tsy fantany manao hoe miaingavaminy ve miverina aminy ve ary miteraka tombotsoa azy ve tsisy fantany zany satria tsy mety hetra amin'ny fiainany rehetra manontolo sy ny sisa mato arinay vo raha Samuel Front National ny mitoko DSD ny Madagasikara anisan'ny miteraka adivitra be am'izao fotoana ifampiresantsika zao ny makasika ny resaka lisam-pifidianana ana fanambarana ny antoko HVM ary miantso amin'ny refonte an'izany lisam-pifidianana zany misy antoko politika hafa ihany koa mangataka an'izany ary indrindra fa ireo firaisamonim-pirenena dia miantso an'izany refonte zany raha natsiary ny fandarana zay nataony ministry ny adi-tany Andriamato Peroltera isika ny voalohan-dohan'ny volana janoary sa faraparan'ny janoary izy teo tsy tsaroko tsara fa nanamafy izy fa iroso amin'izany refonte ny lisam-pifidianana zany ny gouvernement ankehitriny raha nantanitsika ny siny androany dia nanamafy fa ho sarotrarotra ny anao an'izany ary mitaky vola be saingy afaka manome sorabola amin'izany ny aseny ho anao manokana fotoana ve zao ny ametrahana zany tsy virena ny doublan sy ny resaka adivitra momba n'ity resaka fifidianana zay fantatritsika fa mahatonga ny fifidianana tsy weekend rehetra mahatonga ny fifidianana tsy angarahara mahatonga ny fifidianana tsy afahany rehetra maray anjara toboka ny tsara marina dia tsara hitsy ny resaky ny fitondram-panjakana zay milaza aloha voalohany manao hoe andraiky sy ny atoko politika ny mitaizany olona isoratra any amin'ny lisam-pifidianana fa zany ny andraiky sy ny atoko politika sy ny sisa mariny zany manao an'izany ny atoko politika ary sisy atoko politika tsy manao an'izany eto Madagasikara fa manao an'izany daholy mampafantatra ny olona ny dikany fifidianana ary mitaona ny olona irotsaka anatin'ny fifidianana fa ny problema mane tsy any amin'ny hoe voataona sy tsy voataona ny olona fa ny problema dia any amin'ny hoe fa maninona ny olona tsy mety mandeha misoratra satria na tianao na tsy tianao ny résultat misy namany rehefa mitety ny fokotany ianao sy mitelefona fokotany marobe raha Madagasikara dia tsy miraika ny olona ary tsy miditra amin'izany manao hoe ho ampidio anatin'ny liste électorale zany ny anarany ny antony dia tsotra mitovy amin'ny resaka hetra ihany io manino olona tsy mety mandohetra ka tsy hitany zay vokany misy makany aminy fa alaina fotsiny any aminy vola rehefa avy eo tsy hisy tombontsoa mivantana hitany amin'ny fiainany sosialy ny vahoaka rera mantolo ankapobeny manao hoe miteraka tombontsoa anay ianay ity ka raha anao fifidianana izy boboary adolo ny miseho sy ny namany tia ny fitorana atao sy namany foana ny fehezina eto sakafo hoaniny tsy misy jiramaty sy mandeha fandrepalemana tsy milamina ka nandresy lahatra iny ianao a ny mambra ao anatin'ny atokonao no mety voateninao
nefa ny olona tsy voafaty findresaka toko fotsiny fa voafaty findrendriky fiarahamona ny tombontsoa ny filanana azy ny mamatotra azy ny besoin fondamental ny mamaky azy dia nomina mihinan-kanina misakafo miakanjo mampitombo taranaka sy ny sisa sy ny sisa ka rehefa zay tsy nitanteraka dia malaina izy zany ny tokony jerena manao hoe ka iza ny diso am'izany ny rafitra fitoram-panjakana antsaina andamina ny raha-pahamena sy mamahany problema fototra teto mahatonga an'izany fa farafaharatsiny raha tsapany voaka sy olom-pirenena fa maso mandidy izy ary tompo-pahefana marina dia nanao an'io izy na kely arana misy na tsy misy fonjinamany faharoa dia ity ahelindray sy ny namany manao hoe matahotra fifidianana ny atoko mpanohitra na ny atoko sy namany matombo resaka n'io resaka fanambarina lista sy namany io diso be zany tsy rehefa fifidianana akory dia tsara avokoa tsy rehefa manao fifidianana akory dia ampy tsy hoe rehefa mampiatra ny lalàna ianao dia manany marina ary tsy marina rehetra dia tsara avokoa tsy zay kory ny fandehanjara rehetrarehetra fa nitadiavina dia ny hoe asy fifidianana eto manaja ny zoma olona fitsarana tsy mitongilana mamevana ny rehetrarehetra azo ny rehetra mandray anjara tsy mitongilana ary tsy manavakavaka sy ny sisa lalàna ny zany no apetrao sy apetraka amin'ny fandehanjara rehetrarehetra misy an'le problema sy ny sisa noho izany tsy foroniny saina sy amboariny olona tehiteny ny teniny atoko politika manao hoe asivo refante io fa ny lalàna sady mametraka an'izay ny zava-misy milaza fa tsy tonga tany amin'ny tokony ho izy ny hatramin'izay noho izany rary ny raha amboarina tsy mifanaraka amin'io misy io tsony aloha ary ny tsy mifanaraka amin'io misy io dia tsisy afa tsy fanaovana refonty total zay fandelina izy sarotra sady sarotra dia mialabala indray sa sy namana hoe tsy manam-bola anaovana an'izany dikan'izany any mifananam-bola zany hitondrana ny élection eto amintsika eto fa tsy any famoahana ny tena hevitra sy ny tena marina azona mitondra ny raharaha ka zay dia nisan'ny makasitraka milaza manao hoe tokony amboarina zany rehetra manontondro sy namany zany ary ny tena problema tsy raha ny rehetra mahita ve fa sany efa manao sarinady manomana an'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoanandro zao manao parady mba azony mimana amin'ny élection manaraka ka tsy raharaha iny zay fiainanao amin'izao fotoanandro zao fa olona anopo anatanteraka an'izany indray ataony ka molo fitana fampiry-ndray ny vahoaka azahoana ny fahefana iverenako zay sarinady sy parady ambaranao zay aloha fa nisy nanoitra kely anaty io ny amin'ny hoe tsy mazototsony ny olona ifidy ary marina tokoa zany fa nambaranao fa nisany mety tompona andraikitra ny fanjakana fa za ndray miteny hoe nareo mpanao politika mihitsy tafiditra ao anatin'izany ianao sy ny antoko zay tantaninao mety tompona andraikitra ihany koa amin'ny mety fahalainan'ny olona andeha hifidy mahatonga ny olona tsy mazoto sony no ny ataonareo mpanao politika mandeha ny fampelezakevitra mampanantena rehefa tonga amin'ny toerana tsy tanteraka ianareo mpanao politika ihany ary misy olobe amin'ny firenena ngeny teto hoe io resaka fifidianana io aitsika io azo ataony mangala bato amin'io ka mahatonga ny olona lasa kamo sy tsy resy lahatra intsony ao anatin'izay rehetra i samy tompona raikitra ihany ve nareo fanamariana voalohany zay tsy mandany zany tompona andraikitra tanteraka ny atoko politika ary zahay ny atoko mpanohitra anisan'ny tompona andraikitra amin'izany keo rehefa mety atoko politika zay no natonga ny nanangana ny atoko teatro Madagasikara mitaky atoko politika amin'ny endriny vaovao manana pratika politika vaovao ty firenena ity indraindray sarotra amin'ny makasafo be mantsina an'izany hoe atoko politika amin'ny akapobeny fiainana amin'ny akapobeny sy namany zany fa misy eo ny anatin'io atoko politika sy olona mpanao politika mahalana ny tokony atao sy namany volara ny tokony ho izy ka resahako aminao fa tsy mandany teninao teo zahay ary zay manaiky fa mila fanavozana fanajarana fomba fanaovana politika eto na nyendriky ny fanaovana fanoerana ara be dehibe ny lainamboarina eto antyfirenena misy antsika ity fa za milaza aminao sy ny sisa fa aza ampidirilo anatin'izany ny atoko teatro Madagasikara fa karazam-bato afo zany fa tsy fa raha tsy ampidira moa ianao aloha anisan'ny tsy maintsy ampidira ao anaty le satria fa voamelon'ny tantara zany Samuel zany
raha tsy resaka ny sivy arivo anisan'ny tazana ny vory tamin'ny fotoanandro ny ary nitarika fivoriana mihitsy a zay ny teneniko hoe nizaniza de tompona ndraiky tsarinao mety ao anatin'ny fitondrana ianao androany ka matetika rehefa ivelan'ny fitondrana ianareo mpanao politika de lasa mamelesona sy mitondra an'izay zavatra rehetra ka tsy maintsy apelatisy be zany fanamarian'izay tisy be zany arao ny tantarany tokotezina Madagasikara sy ny lalana sovako manokatra ao anatin'ny antoko ny raharam-pirenena fa iarina Ivra Samuel tsy manao zavatra raha ny tenany manokana fa mianaran'ny foto-kevitra sy ny conviction politique anany fona sary conseil-na fotsiny dia tsotra zany tamin'ny 7 zany manolona fanjakana zay miteraka tsy miteraka tombontsom-bahoaka fanjakana zay mibodin'ny fahefana ny gonakera sy namany tsy rary mivera ohatra manohitra sy mitady ny fanoherana an'izany ray zay faharoa de ity mba resao ny France 24 satria samy mpanao gazety ianareo tadiny mariny zay hoe ava intégrale ny reportage ny réunion nalainareo tao anatin'ny fivreny eo analana ny tena marina tao anatin'ny réunion zay misy fa aza le séquence kelina 2 seconde no avoaka milana aloha ny mpanao gazety vahiny nahazo accès tamin'ireny fa ino ny interprétenareo France 24 fa niseho tao de zany milaza aminareo fa ny vidéo resanareo tamin'ny 2009 zany zay nalan'ny France 24 ka milaza aminy hoe mitarika fivirena sana sy nanao an'izao sy nanao an'izao sy namany a de sosikevitra ny tao anatin'ny fivirina zany fa tsy fanapaha-kevitra ny fivirina ary responsabilité n'izay olona niteny azy ary io réunion io de zako mitarika azy secrétaire général lefitra ndray ny fivirenena tamin'ny fotoanandro tsy mamoaka hevitra akory azy fa mandrindra sy namany koa zay fandimily fa niady hevitra tao atsy misy avaratra nolay resaka zay singa ny kely lalaina tsy zanga moa ny ataon'ireo télévision ny mpitondra fanjakan'ireo zay mafinaritra azy ihany navoakany mba azahoana mamotika ny olo-kafa sy ny sisa te mitovy am'izay ny nataon'ny France 24 fa manaky nefa tompona raikitra ny raha 7 zany androany satria filoha lefitra ozy tompona andraikitra amin'ny zava-rehetra manotombo zay niseho teto anisany fa tsy tompona andraikitra amin'ny famoronana rotaka sy ny nama rehetra manotombo satria tsy tany ny tanjona ary tsy nanao an'izany keo fanongaram-panjakana viny 7 iny tsy nanatrika an'izany a ary tsy nisy réunion na indray mandeazana triako ka zany ny resaka tsy nisy an'izany ndray mandeha misy sary alefa amin'ny Facebook manao hoe reo ny olona mivory sy namany dika fanonganam-panjaka sy namany enetran'ny abatoan'ny rajoelona de ao anatin'ny sariko tena marina diso zany fa tamin'ny fotoanandro io dia nalotra sosikevitra mikasika hoe ahoana ny tondrana ny transition ny natao zay nizy zany ary tsy afeniko fa andeasy ty Madagasikara dia nisy nanolotra proposition hoe tia ny rafitra hitondrana an'izany transition zany fa malaky nefa nanao fa fanonganam-panjakana nefa mihitsy satria moa ny lalànany amin'ny hoe l'alternance démocratique fifidianana ihany atenatenana mandaha sy ny tariny ny tranga sa manany doreminy io zay tsy nanonga-panjakana mihitsy zay nanova fanjakana zay tsy mikarakara tombontsom-bahoaka ataosika anaty fonteny kely moa fa tonga tamin'ny katana tsika fa raha iverenako kely le resaka hoe sarinady sy parade ny resanao teo le mato arinay Ivra Samuel dia anisan'ny mahatonga ny ady hevitra amin'izao fotoan'izao le firafitra ilay voamera-pirenena maleo tena amin'ny sary fifidianana ireo mpiambana ao anatin'ilay birao mihitsiny betsaka no milaza fa tsy antoka fifidianana mangarahara raha io firafitra ny siny io asa manao ahoana no mety ho fahitanao ao anatin'izay mety zay ve no mahatonga anao miresaka fa lasa sarinady sy parady ny zavatra mitranga raha miresaka siny sy ny fanomanana amin'ny fifidianana eto ka ina fa tsisy fifidianana araka ny safidim-bahoaka ny tranga amina fifidianana manaraka zay mety hitranga eto amin'ny firenena eto fantanina no apetrako misy olona ambony eto amin'ny firenena eto volanao conférence de presse taorinina passation de nilaza manao hoe tsy voalaza ny lalàna mihitsy zany hoe
olona mpiray-tapo na mpivady na fianakaviana samy miara mitondra fanjakana sy namany zany hoe tsisy lalana amin'izany a eto Madagasikara dia mifikitra amin'izay sy milaza hoe marina zany fa zay tena ambara fiteny anankiray manao hoe rehefa mazava amin'ny fo dia misokatra ny saina rehefa mazava amin'olona sy mazava aminao marina ka eken'ny sainao amin'ny volonté politika anao sy namany fa marina fa ny zavatra manontolo dia vaorindra ny sainao sy namany manao hoe ataterao sy ny sisa azy zay ny fandehany ahoana moa ny azahoana ny antoka sy mihitsy manatanteraka tsy miaingavamy zany resaka etaetan'ny olona zany sy reflet taratry ny fifanoherana ara-politika vita amin'ny firenena misehanina joronao fa najoronao fotsiny azahoanao manana marionnette sy namany bakiona mitovy amin'ny hatramin'izay sy namany foana dia ahoana ny terenao fotsiny sy namany fa marina io ary mety zay fotsiny dia milaza fa diso fipetraka ny seni amin'izao fotoanandro sao io zay izy ary manam-profon'izany ny tenin'ny filoany voafarany teo tsy moramora ozy izy manao refonte na dia tokony atao azy vola tsy misy sy ny sisa rehetra manontolo sy ny sisa vitan'izay fotsiny le izy midika zany dia tsotra efa ambaranay aminareo fa na tsisy vola na misy vola sy ny namany ka nahitabatabataky ny ona eto aloha zay dia ataonay mifanaraka amin'ny rafitra heverinay ty ary na ny asesy eto ankilany eto ara dia manaraka anay satria olona fantatra idony eo anatiny sy namanga dia mamoaka lalàna fotsiny hoe mandeha dia mandeha ho azy fa olana ve nefa ny fandravana ny rafitra ny sini na ny asesy ihany koa zay nefa ny samy mampiahany ny mpanao politika sy ny mpanarabavao amitsika mifampiresaka sao problema tsy any amin'ny hoe ravana sy ny tsy ravana fa ny problema dia any amin'ny hoe voazava ve mission sa tsy mazava rehefa manaiky ny fitondram-panjakana na ny filoham-pirenena azy sy ny mpitandro rehetra manontolo sy namany reo manao hoe andao amitra-pihavanana marina ka andao ary atao demokratika marina saraka ny tokony izy ny raharaha ianareo ihany mitantana sy namany ohatra zao mifanarahany itondrany sy namany dia mitady tsy ny maromarotra iraisana fa ny tokony atao mifanaka ny tokony sy namany amina balizy mazava dia mazava ny raharaha zay lo izy fa raha tsy miditra amin'izay sy ny sisa dia inona ny azo atao eo resaka fa andriamato anevra Samuel filoha nasionaly ny antoko-ty Madagasikara ny nafana tatoato ny raharaha resaka fanondranana tsokosoko ny arem-pirenena anisan'ny tena nateti-piaviny resaka volamena ary nahatramin'ny volamena 3 fa 5 kilao aza heritaona teoriana tsy haninao tsony ny tena toyny misy andrendra raha Komoro 7 kilao reny zay aloha ny hitamaso ny tsy hitamaso tsy fantatra manao ahoana mety ho fahitanao an'izay trangana le ataontsika hoe figejana nga sa fifihezana ny arem-pirenena zay miteraka tsy fatokisan'ny vahoaka ny mpitondra miteraka ihany koa karazana abimamba ho an'izay manana ny fahefana sy mahita ny lalana ihany no afaka manao ireo tena mpisehatra tsy afaka misehatra satria noidina ny fafana manondrana sy misehatra amin'ny volamena eo amin'ny lafin'ny macroéconomie eto Madagasikara mety hiteraka fiatraikany eo amin'izay hoe macroéconomie ny firenena mihitsy ny ve izany tranga zany raha ny fahitanao azy misy resaka mandeha sy ezahana elo manao hoe faly zay fa tratra daony mpangalatra ay ve misy mangalatra volamena sy ny sisa eto fa tsisy miresaka ny ambadika io fa ny ambadika tiana dikany io ny tena marina dia tsotra tsisy fanjakana mahafieny arenany zany etaony raisina hoe mandeha mpatsorany io raharaha io zay zany ny midikany mahatonga miraraka ny fivoakany dika zany tsisy fanjakana miasa zany zany eto mifehany zany nefa zavatra faratapony stratézika ny firenena zany volamena zany sy ny zavatra hafa sy namana manontolo zay zany midikany ray voalohany midikany anankiray faharoa dia ity
olona samoronao sy nitazominao sy ny namany a tao anatin'ny volana marobe de tsy mbola hitanao taratra mihitsy sy namany manao hoe aiza lay tena gros bonnet lay tena hoe gros poisson resantsika ao anatin'ny fandehany fa de sala midiazana fotsiny any le olona ary voatazo anatin'ny fonda sy nama rehetra manontolo sy nama amin'nisy any manao fomba mahazatra ve hoe zay mihetsika de lefa any amin'ny camp de concentration sy ny namany a de tsy afaka miteny tsy ny avy sy namany hoe efa voasambotra iny de libre ny hafa rehetra manontolo sy ny sisa voangy anazy onary mandeha amin'ny Facebook misy olona ambony zany hoy eny ambadibadika sy ny namany any naka vola be tamina olona vahiny resaka vato de rehefa azo ny vola sy ny namany io de izy ihany ny teny tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny namany hoe sambory eo anaty avion le olona za tsy malala na marina na tsy marina zany fa mitovitovy sarisary am'izany ty raharaha ty de alay mpanany tena hoe mety ho marina zany satria ny volamena tsy voafianao ny rafi-panjakana amin'ny fia zany tsy voafianao ny arena mivoakatrano foana sy ny sisa hita maso tsapahitanana ny fisehony olona madinidika sy namany samoronao voatazonao any a nefa tsy mivoaka sy namany akory ny fandeha ndretrarehetra zay fandeha zay de miteny ampahatsorana fa misy ako lehibe amin'ny fiainan'ny fiarahamoniny zaho rehetrarehetra manontolo tsy amby resaka volamena ihany fa amina grand dossier marobe sy namany ato amin'ny firenena eto na bois de rose io na volamena io ninona sy ny sisa tsarao reo olona ireo raha lazanareo hoe nanao zavatra ary efa mitsara azy dia ny marina avoaka fa ifitsarana io tsy mandainga io fa fisin'olona mialokaloka sy namany fe azy mahatonga azo problème zany koa tsy fironiko fa ny antso tena ny paky sy ny namany teto lay mandeha olona maromaro nanontagnery sy namany hoe misy pression nareo sy ny namany ve izy rehetra namaly deo le manao pression anay ny fitondram-panjakana misy manao tsy mivaliny hoe izy fa misy manao izy zay ny fandeha ka raha misy manao amin'ny ankapopeny izy nahoana ny tsinona fa nisy nanao tamin'ny fotoanandro satria olo-tsotra kely sy namany deo ny voasambotra inona ka ny antony mampatonga an'izay le gros poisson zay tsy mety azo mihitsy tsy mety mipotra eny fa nareto andeha ataontsika reto olona kely voasambotra reto ary ve tsy afaka manonana anariny hoe ianona mipatroana any ianona no mibaiko anay ianona sana le olona kely tsy mahafantatra hoe izany tena patron be fa mbola misy mpanelanelana inona ny antony mahatonga an'izay a sany amin'ilay fanadidina no tsy mety mamoaka ny mangarara sa inona ny tena antony reo olona vatandro rehetra manontolo sy namany reo a za mahatoko fa tsisy naray am'ireo reo de hijanona ny amponja fa samy te hialany avokoa mahatoky an'izany a ary raha tiany no afaka any olona atao ankety izy de tsy maintsy milaza ny fatany tsisy tombotsy ho azy manafina an'izany ary raha atao hoe mahay ny mpitsara sy ny mpanao ankety sy ny namany dia mahita ny tetikaditra manontolo alalàna ny valin'izany efa heritaona reo olona reo ny tany am'izao fotoanandro zao zay ny fandehan'ny zavatra iny dikan'izany tsy any am'ireo ny problème fa mety fisian'olona mpiafa ty ambadika sy namany ty le gros bonnet resantsika mamatitra sy namany manao hoe zao ihany tenena sy zao ihany sy nataon'ireo raha mpanjakana zany ka tazomy sy namany reo tsy afaka hitsika sy ny sisao zay ny lazako manao hoe atosoana lehibe eo fandehan'ny tantara zany sy mampitombolony olona tsy nanao an'le zavatra fa zao ne le olona ny manaiky mandefitra izy miondrika zay fandeha izy ary tsy afaka mitrotra izy na mivoaka avao ary tsy afaka hitrotra fa mangina fa ny tantara sy ny namany mipetraka nga tsy fantatsika ve ny dika ny tantara raha misy olona anankiray velona ka amin'ny fotoana fahafatesany amin'ny fotoana fahafatesany izy vao tena malaza fa favelomana izy tsy de misy ranina azy zay mahatonga hoe raha marary olona tsy de misy mivaky loha fa rehefa maty izy malahelo daholy fa azo everina ve na hoe azo inona na hoe azo antenaina ve
ray andro any eto amin'ity firenena malagasy ty eto Madagasikara ho fantatro zany hoe ianona ny groupe Asson tamina grand dossier anankiray na tamina trafic anankiray mety azo eritseretana hoe to reny firenena mandroso reny eny fa hatramina tompona andraikitra nandraraha ny Frantsa aza filopirenena teo aloha aty aoriana mivoaka ihany fa androany ianao zany raha Madagasikara mety azo eritseretana mety azo antenaina ve zany efa manomboka miseho iziko tsy efa isamby izy hoe miady an-trano sy namana eo ranona nanao an'izao ranona nanao an'izao nganisan'izany taloha zay fandehana izy tsy haiko nareo raha mamaky boky sy mamaky tantara fa misy rahana amerikanina mony be manampahaizana be sy ny sisa efantotra be izy quelques jours aloha ny hafatesany nanao déclaration sy namana hoe izy ny nanome kiraro ny Bob Marley cadeau dia nasiany paozy ny kiraro sy namana io nahatonga Bob Marley maty tamin'ny fotoan'androny miteny any izy ny farany fa nitazomin'ny tany foana fa ke andro vidividialoana afatesana izy vao nanao ny fanambarana nanao ny témoignage sy namana hoe zany nanao an'izay tsy maintsy miseho io ary tsy maintsy mivoaka tsisy zavatra miafina tsy ho hita izany fa ny fotoana fotsiny mitondra azy fa ny zava-dehibe dia ity ny olombelona mandrindra sy namany manao hoe ilaina ve ny miandry an'izany sa ilaina amboarina zay mahatonga ama Jesosy Kristy sy namany manao hoe tsarao reo olona ireo fa aza-pijaliana ohatran'io ary faharoa avelao ny fitsarana andeha araka ny tokony izy marina ka moka ny tena marina izy onona rasiny sisa izy ao izy ianao le groupe tsy mety Jesosy namandreo io le cartel andresahako teo io le cartel io azo antelaina ve ny signe atao hoe séparation de pouvoir na ny fisara-pahefana amina grand dossier sahala mitony eto Madagasikara topoka tsy maintsy isy zany rehefa tsy ampelatany mitovitovy amin'izao ny fanjakana fampelatana ny tombontsom-bahoaka marina ary fahefam-bahoaka dia tonga ny ohatran'izany vita raha nihivitrao indray mahakasika ny volamena ve tokony hosokafana ve tokony halalahana ve ny fandrarana misehitra ny volamena eto Madagasikara zay tiana mampatsiahy fa anisan'ny mbola no idin'ny fanjakana aloha izy io hatramintsika mifampiresaka sao tokony efa nalalana afatra amin'ny ely io fa ny tsy nananalana io sy namany iny fideriko azy sy namany dia azo apahan'olona sy namany fely arena sy namany dia nahodiny manao hoe nasiany kaleva lalana manao hoe tsy maintsy aty ny région andanany noho izany fezony tsy azo olona mamoaka an'io inona ny mety ho tombo nefa raha miroso amin'izay ataontsika hoe alalahany io sehatra io na ho an'ny mpandrarà rehetra ary afaka mandray anjara daholy matoa anay rasamena raha nalalahany io mitovy amin'ny endrika économique isan-karazatra manontolo ka entitra ny fararaha maso ara économique sy ny toe-karena sy ara commercial eto amintsika eto entitra tsara ny fampidirana ketra sy namana rehetrarehetra ary mazava ny resaka fiarovana ny arena sy ny sisa dia nisy fifaninanana teto nefa koa tsy isy avavanao toto fa amin'izao fotoanandro zao le tsy zay tsy zay zavatra misy fa misy mena lalana manao misy lena tsy manao zay fa ary misy sanary pretinao fotsiny ampanaovana an'le izy olo-kafa ny sainy mody manao an'izy fa anazy ihany ary zay mifanina amin'ny tena sy nama dia samborina sakanana ma tsy afaka mihetsika zay ny mahatonga ny opérateur kolika malagasy namany matahotra amin'izao fotoana zao zay intellectuel tsy afaka mihetsika satria matahotra zao potika ilay fidiram-bola sy filanany zay ny fandehana ny antoko dia sy dia ny Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny vondron'ny mpanorama Ratsorina dia ao anatin'ny fanoherana zany raha zao fanjakana atarian'ny filohan'ny Ratsoely zao aminao manokana tompoko zay filoha nasional zany atoko zany fanoherana sala amin'ny ahoana no tokony ataon'ny mpanohitra eto Madagasikara eto mba tsy hisiany hoe fanoherana tontolo topoka ao anatin'ny vondrana mpanorama no misy ny antoko tezo Madagasikara ary vondrana mpanohitra ihany misy azy fa tsy miditra le amin'ny hafa izy zany tsy milaza manao hoe tsy mirahina na tsy solidaire amina vondrana isan-karazany sy namana rehetra manontolo fa saingy zahay ao anatin'ny vondrana mpanorama dia mametraka fa tsisy mahavita politika rery fa sosialina ny politika zany hoe tsy maintsy rahany be sy ny maro ary tsy maintsy miainga amin'ny hery misy sy ny zavatra misy raha miaina sy ny namana fa tsy afaka mamorona olona vaovao fa reo olona reo no mahatsapa-tena ary mezaka mifampifeh
ny ao anaty vona panorama dia mifamatitra milaza manao hoe andao hitambatra isika ifampifehy aloha ka hitadiny fomba azony manatsara ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena ialana ny fomba mahazatra hatramin'izay sy ny namany zay ny mahatonga atsika raha hitanareo ny mivondrona panorama tsy mbola manompa olona zany tsy mamorona olona goavabe zany tsy manao bodongerina sy ny sisa izany fa manotra mpamatorana ary moka foto-kevitra entitra sy mazava manao hoe aty ny lalaka izy io ny tonanany raharaha zay ny fandehan'lezy zahay tsy mitsambiky mikipy zany mihitsy ka milaza manao hoe ataovy tiana hoanina tsoany fa zay milaza manao hoe zao ny tokony atao ary zay ko mahatsapa fa misy fanaovana politika fitondram-panjakana laina amboarina eto ary io tsy mitady olona vaovao fa na nitondratra am'izay na tsy nitondratra am'izay ka vonina iova dia mitambotra anatin'izany fiarahan'izany manao hoe manaiky ary hitambatra ao mifampifehy zay atongavana am'izany ary mezaka fampizatra atongavana am'izany zay mivondrona panorama zay ny fandehan'le izy ary eo ankilan'izay ny antoko diasy Madagasikara na ny tenako manokana dia miaraka ao anatina fikamanana lehibe anankiray na manampaizana isan-karazany ihany koa ny atao hoe ACS ireo ancien sénateur sy nama rehetra manontolo sy namandreo zay mandalina lalina dia lalina koa nitetika ady ara-politika rehetra manontolo mikasika ny fiainam-pirenena sy namany sy ny sisa ite any misy anay mahazona mitonina ny raharaha sy atongavana ny amitanjona tiany hotratrarina mety azo antenaina ve nisy ny an'izany atao hoe candidat unique zany avy any amin'ny fanoherana ho amin'ny fifidianana manaraka eo mihoatran'izany tsy terena nefa ohatran'izany koa tsy hoe tsy irena ny tantara ny manamarina an'io amin'ny fotoana tonga amin'ny faratapony manao hoe misy dina sy namany fanarahana marina ka mitovihevitra sy ny sisa dia mitambatra amin'ny fotoana mbola tsy tonga amin'izay fa foto-kevitra ny fanarahana sy namany aloha dia hiteo izy fa zay aloha ny fantatra dia ty manana ny volant politique sy volonté politique zay hiara-ndrindra sy ary-tantana sy hiaranao an'izany tetikady rehetra manontolo sy fa mety ho tombony nefa ny ve zany sa mbola tsy vahaolana raha ho an'ny sehatry ny fanaovana politika to Madagasikara nisina hoe candidat tokana avy aminana fanoherana zany misy tombony zany zay fandehana mety misy tombony zany satria mirahinako zay fandehana farany tsy nety tafapetraka mandraky tiany androany efa hifarana ihany ny mandat tonony mandat teo aloha tamin'ny fitondran'ny filoha Rajaonamampianina ilay atao hoe filoha lefitra fahafito izay lehibe amin'ny mpanohitra eny anivon'ny anteny miram-pirenena mbola fotoana nisy miady hevitra mahakasika an'izany ve amintsika mifampiresaka zao tokoa ny antoko diasy Madagasikara tsy mivondrona panorama tsy mbola niraika maika tamin'izany mihitsy ary tsy nataonao ady hevitra goavana akory ny ohatran'izany foto-kevitra ny napetrany foana inona ny mety hoendriky ny atao hoe demokrasia ary mpanohitra tahaka ny ahoana ny tadiavany ty firenena ity farafaharatsiny misy lalàna mipetraka teto mikasika ny resaka mpanohitra dia hoy zay manao hoe ny fanajana ny lalàna napetraka ary tsy ataonareo fa hovavanareo andro malalina zay ny fandeha zany zay ny hevitra navoakanay mikasika an'izany fa zay tsy de mametraka problema am'izany loatra sy ny sisa ao anatin'ny fandehany zay tsy manonady la amina seza am'izany tsy manonady la fodiavana zany sy namany rehetra mikasika an'izany fa raha misy fotoana sy namany tokony idiranay am'izany de nataonay fa amin'ny fotoana sy namany hoe tsy zany tsy seza mamaky anay na azo trapotaj sy ny sisa fomba fijery fa nivana fiainam-pirenena sy namany namaky anay azo nanao politika ary zay mahatonga anay manohitra foana na ao anatiny na tsy ao anatiny zany fandehan-javatra zany ary tsy mahatateraka an'io tsy avy aminay tsy de mitovy loatra ny hoe tsy tanteraka izy tamin'ny andro Rajaonamampianina sy ny am'izao fotoana andro zao samy hafa tety ivelany sanany tsy mitovy fa ny antony tsy nahavitana sy namany samy hafa tanteraka zay fandehan'izy zany Alimatu anay vura Samuel fantaniko farany manaparanatsika ny fandarana mo amin'ity alina ity sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy febroary 2024 tsika miresaka miakatra izay tsy izy ny entana zay ilaina amin'ny fiainana andavanandro anisan'ny voaniakatra zao farany teo hatramin'ny navidin'ny savony toraka izany ireo entana rehetra ny jiro tsy mety amin'ny lamina ny rano tsy mety amin'ny lamina mandrindrina anantsy
ny vahoaka malagasy eo amin'ny tontolon'ny fandriampahalemana izany tranga rehetra zany no iainany vahoaka amin'izao fotoana izao raha misy ny vahaolana vonjomaika inona no heverinao fa tokony ataon'ny mpitondra fanjakana raha misy ny vahaolana lavitra ezaka inona ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana satria efa noresantsika teo fa na ny PEM aza maraky ity ny androany tsy nety tafapetraka mihitsiny le izy aloha ny androso vahaolana foiezaka na lavikezaka amin'izao zava-misy namana zao a mety ho fomba fiteny sy fomba fanao ihany fa ny tena marina amin'ny maso tsy miangatra dia tonga amin'ny hoe tapidalakale ny fitondram-panjakana tsisy issu intsony lalana zahony miala amin'io zavatra sy namana io satria efa ambavahoana ny olana rehetra manontolo sisisa tonga amin'ilay fitsaboana sy neritsinanao efa mitasitazy phase finale ny aretin'ilay olona efa manemika ny tena andrehetra manontolo ny problème zay ny fandehan'izy zany ny ahina azy raha tsy mitandrina dia isin'ny expérience sociale ngezabe eto amin'ny firenena zay trotra sy namana zay vahaolana koa zany a eo fandehan zavatra rehetra manontolo sy namana misy tsy maintsy hiditra any amin'ny état policier lalindalina koa ty firenena ity zany hoe lalàna sy namana no ampitomboana ifehezana ny olona sy fehezana zavatra rehetra manontolo sy ny sisa ary azo adininareo adinitsika fa arakaraky ny itombon'ny lalàna arakaraky ny sy ny fahantrany fely anankiray ny itombon'ny lalàna mivoaka ary arakaraky fitombon'ny lalàna mivoaka ny anaovana jadona sy fehezana raratra manontolo sy ny sisa zay ny fandehany raha say fanjakana io ka mitady vahaolana efa nitenenina azy foana zany ary nambara avoay amin'ny vahoaka ho fantatry ny vahoaka ny tableau de bord nyty firenena ity amin'ny fahitany azy atsipiriny mihitsy iarana manasa ny lamba sady sanamoaka an'izany izy hatramin'izay ny mbola sahamoaka an'izany ve ny hatramin'izao dia ny lamba maloto foana aloha ny mivoaka sy miseho fa tsisy programme atipaika sy namby zolotony raharaha ao anatin'ny fandehany ary azadino fa ny international koa milalao zavatra goavana be eto amin'ny firenena milalao zavatra goavana be mijery ny tombontsoany koa izy dia mitady ny tombontsoany manao hoe mahatanteraka ny tombontsoany ve ny zava-misy sa tsy mahatanteraka tonga amin'ilay fiteny manao hoe ny international tsy malala fofombola zany any am'izay misy vola ihany ny mamaky azy ka rehefa tsy azahoany an'izay sy namany dia tsy ianao fandehany Ramatoa Arnaivo Rasamel, filohan'ny national ny antoko dia SDM ny Madagasikara ny folora sy sasany latsakadimy zao alina eto Madagasikara tapoka ny fotoanatsika tena ankasitrako indrindra ianao namalina antso averikiano fa tapoka no niantsonanao noho ny fiazakazan'ny raharam-pirenena dia voateritsika tsy maintsy niantso anao nanova vahiny mba hifandraiky amin'ny actualité sy ny zavatra misy ary ny ankasitrako anao dia rehefa antsonay mpanao gazety ianao tsy nofandarana ihany fa na ireo namatsika mpanao gazety izay midiny eny ankianja mba mangataka fanekevitra fa aminao dia manaiky foana ianao toy ny andro alina nefa ianao natsona ihany koa na amin'ny andro alina aza dia nanaiky akisahako indrindra ianao nanaiky an'izay fanazan'izay raha misy heverinao fa afatra ho any mpanaraka ny fandarana na mety ho famotinana na mety misy zavatra no maninao kanefa tsy nanontanyto anatin'ny fandarana dia fotoanan'izao topoka misaotra betsaka aminareo danasa ny antony dia tsotra manampy be dia be sy mandray anjara ny fampivelarana ny adivitra eto amin'ny firenena ianareo zava-dehibe zany ary fanaraka midika ny tena hoe atoko politika sy ny namany zany fandehany zavatra zany ny resaka na dia rehetra manontolo teo sy ny namany dia resaka tsisy fironina ary tsisy amboarina ny andro fanantenana dia tsotra mila fanamboarina ny fiainam-panjakana misy eto mila fanatsarana ary tompony anaikitra voalohany amin'izany ny fotoana fanjakana ny filoham-pirenena mahalala ny tompony ataony amin'izany izy fiheverana azy satria fantatra kio fa
tsisy diso reny tenin'io fitiavan-tanindrazana sy namany reny fa saingy anjarany mijery manao hoe mifanojo amin'ilay tokony ho izy hoe ny fandrian-javatra averiko ilay teniko sy namany teo manao hoe tsy ampy ny fanarahan-dalàna ary tsy hoe rehefa manaraka ny lalàna akory dia marina avokoa ary marina rehetra akory tsy tsara daholo mila mandinika sy mamakafaka rehefa manao zavatra fa tsy rehefa mandinika ho azy sotriny hatramin'izao tsy amin'izao taonanay izao na amin'izay fahaelanay teo anatin'ny politika sy namany zany no entina ndray sy ny namany ny amorona problème tao firenena fa tsy fiainanareo sy namany fa mbola vo classe de 6e ny tenako dia efa tanatina cercle clandestin na fanaovana politika classe de 6e anandalo sehatra maro nandritra taona maro zay maharaka ny vaovao isan-karazany misy teto fa saingy tsy debe teny tsy be resaka mikasika an'izany fa maneho hevitra hatrany fona sy namaka dia morary soany voka malagasy ny fandrina dia ty raha misy zavatra tianareo toerina toero azo miandro fotsiny fa ny fotoana mandeha fotoana anaovana sofoy saotra betsaka tompoko lasy tompoko vavy ankasitraka anao andre matoa anay vo raha Samuel filoha nasionaly ny antoko TSD ny Madagasikara maniry fahasalamana maniry hery sy tanjakamanao ihany koa lava velona eo amin'izay fanomponina ny firenena sy ny tanindrazana izay ankasitrako manokana antsika rehetra tany atokantrano nanaraka ny fandarana hatramy farany niara-ny arotoro taminay hatramin'izao alina izao efa amin'ny folo sasany latsaka kely isika dia maniry ny tsisa rahanao amin'ny RTV Madagasikara ny tenin'ny filoha nasionaly ny antoko TSD ny Madagasikara anay vo raha Samuel izay mahafinaritra no hoentsika marana fandarana izay no ny rahantsika teto ka dia hoy izay manao hoe dia izay ny fandehan'ilay izy manapitafatavoka saotra betsaka Chanel Maison de Beauté, un ultra monoto, ni l'invité du jour. Chanel, au premier